Faly miarabantsika ary namana malala amin'ity fiaonantsika androany ity. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mankasitraka anao, misaotra eram-po, eran-tsaina anao, satria ianao dia tena manaraka, tsy tapaka an'izao fandarana izao. Ary tsy hoe manaraka fa mitondra hery ara-panahy anao mihitsy, tsapanao, tsapantsika, fa tena misy hery ara-panahy izay hoentiny tenin'Andriamanitra manamboatra antsika isan'andro isan'andro. Ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra ary namana dia izao fiavaozana isan'andro isan'andro, fahatsapantena fa tsy mendrika isan'andro, ka mila manantona ny Kristy isan'andro isan'andro. Lehibe eo mason'Andriamanitra ianao. Loha hevitra androany izany. Lioka toko 2:10 manao hoe: ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia ho mahatoky amin'ny be, fa izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy ho marina koa amin'ny zavatra lehibe. Misy fiteny manao hoe trondro kely zay vao trondro be. Fomba fiasan'Andriamanitra ihany koa zany eo amin'ny fanamboarana antsika, eo amin'ny toetra antsika. Mila mahatoky amin'ny kely indrindra isika vao mpanapaka ny lehibe. Ny zavatra bitika eo amin'ny fiainana no maneho ny toetra n'olona anankiray. Zavatra kely eo amin'ny fiainana no maneho ny toetra n'olona anankiray. Indraindray ny olona amin'ny zavatra goavana izy hitanao misongadina, fa ny tena ahafantarana azy dia zao amin'ny zavatra madinika. Mahatandrina ny zavatra madinika, mahakoloko zavatra madinika. Ny fahadisoana sy ny tsy mety rehetra, na dia heverina fa kely sy tsy misy dikany aza, toy inona dia zao mamela olatra mangidy eo amin'ny fiainana ary manapetipetina ny boky firaketan'ny lanitra, na dia zavatra kely monja azy. Mahatoky eo amin'ny kely io mpanapaka amin'ny be. Aoka zany tsika tsy eritreritra ny amin'ny hoe amin'ny zavatra ngeza be ihany no tokony hanolorana fiainana ao an'Andriamanitra, fanaovana ny fandaminana. Tsia, amin'ny zavatra kely, manomboka amin'ny zavatra kely ny fiainana amin'ny zavatra lehibe. Ny fahazotoana manatanteraka didy tsy maintsy atao. Fiezahana mba hanao zany amin'ny fody koa dia hanova ny asa farany izay mahasorena indrindra, ka ho tonga asa farany izay mahafinaritra indrindra. Ao an-tokantranao mianara ny ankizy manao adidy amin'ny zavatra kely, mianara mahatoky amin'ny zavatra kely, manao tenim-pitiavana, manao teny mahafinaritra. Indraindray misy toe-javatra tsy maintsy ahitsy kely ao an-tokantranao, misy zavatra tsy mety, ataovy amin'ny fitiavana. Any amin'ny fiangonana atao amin'ny fitiavana. Ny fitandremana fatratra n'ireo fihetsika izay lazainy izao tontolo izao fa bitika no hitondra hatsarana sy fahombiazana lehibe indrindra eo amin'ny fiainana. Fitandremana ny zavatra bitika sy kely indrindra. Fihetsika kely maneho fitiavana, teny kely maneho hatsaram-panahy, fihetsika kely maneho fandavan-tena, fihetsika maneho fandavan-tena. Fampiasana amin'ny fomba endry ny fotoana mety ananana. Manana fotoana ianao dia ampiasaina amin'ny zavatra tena mety tsara, manambara anao zany, mampahafantatra ny tenanao zany. Fampiasana amin'ny fahazotoana ireo talenta kely ananantsika, na dia kely aza, ka ho mentsika amin'ny fitiavana sy amin'ny fo dia hitonga zavatra goavana izany. Ireo no ahitana ny olona ho lehibe eo mason'Andriamanitra, mahatoky amin'ny kely indrindra dia ho mpanapaka ny be. Mahay mifehy ny zavatra kely dia afaka mifehy zavatra lehibe. Raha tratrantsika izany tanjona zany, ianao ny tena lehibe eo mason'Andriamanitra, izaho ny tena lehibe eo mason'Andriamanitra, ary zany ny faniriana ho tanteraka aminao zany, ary ho tanteraka amiko, ho tanteraka amintsika rehetra. Ndeha hivavaka isika. Ry Tompo tsara ao misaotra anao zay, fa indraindray zahay le tena mpanantena zavatra goavana, mitady zavatra goavana, nefa tsy mahatoky amin'ny zavatra kely. Mifona Tompo, ampianaro zay mba hijery ny tsipirim-piainana rehetra, hitandrina ireny tsipirim-piainana lafiny kely ireny, ka ho voatahy izay hitombo ny fitahiana ho amin'ny zavatra goavana. Ataovy manana an'izany fanapa-kevitra zany tsirairay avy aminay, ary hamasiny ny foamam-panahynay, mba afaka hiteny aminay Jesosy manao hoe ho tendrena ho mpanapaka ny be zahay, ary hiditra amin'ny fifalian'ny tomponay.
zany novavaka lehibe indrindra, tononona sy faniriana lehibe indrindra ao amin'ny fo, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.